Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky. Sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky. Sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra sika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Tompo ô miantso anao aho kavalio, atongilano ny sofinao ka enoy aho. Ambeno toy ny anak'Andriamaso aho, alofy eo ambany latrao. Salamo fahaenina ambin'ny folo. Amine fofeno fitiavagna no aloragna fiarabanantsika jiaby, izay magnaraka tsy tapaka ity onjam-peon'ny radio Fagnier mamitsika ity, izay onjam-peo mampitambatra atsika o iray, sady onjam-peo mitady mandrakariva ny anitatra ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosèzy mamitsika ity. Isoranay ianao izay mankamamy sy mankafy ireo fampianaragna sy toritenin'ny Monseigneur Archevêque eto amin'ity onjam-peon'ny radio Fagnier ity. Toloranay fiarabanantsika eo jiaby tratra n'izao alahady fa 7 mandavantaona amin'ny taona di amin'ity taona 2024 ity. Koa amin'izao alahady fa 7 mandavantaona izao dia toloran'ny eglizy lohahevitra isika ny hoe mareta anagna ny soa. Ndeo renesitsika irevaky teny masina tolotry ny eglizy amintsika izay arahana fampianaragna sy toriteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque Ray Amandrenitsika. Boky Exode. Tamin'izany andro izany dia nandroso i Amaleka hanafika an'i Israely tao Rafidima, ka hoy Moïse tamin'i Josué: mifantena lehilahy ianao dia handeha hiady amin'ny Amaleka. Izaho kosa rahampitso hijoro eo an-tampony avona, mitana ny tehin'Andriamanitra ao an-tanako. Dia nataon Josué izay nandidiany Moïse azy, dia niady tamin'ny Amaleka izy, fa i Moïse sy Arona ary Hora kosa niakatra tena an-tampony avona. Raha nasandratry Moïse ny tanany dia Israely no nahery, fa raha nitambotsitra kosa ny tanany i Amaleka no nahomby. No nefa vizana ny tanany Moïse dia nakavato izy reo, nataony teo ambaniny dia nipetrahany, ary Arona sy Hora kosa nanohana ny tanany avy eo ankilany avy, ka tsy niketraka intsony ny tanany mandrapilentiky ny masoandro.
dia resiny Josoe tamin'ny lela-tsabatra i Amaleka sy ny olony. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Izay manaraka azy, tsy mba mandeha amin'ny aizina. Tsy mba mandeha amin'ny aizina. Ary sy fahazavana, sy fiainana, ary lalana. Tsy mba mandeha amin'ny aizina. Ary sy fahazavana, sy fiainana, ary lalana. Niandrana tentombohitany mahasoko, abiazany novotongisany vokonjiko, abiany amin'izy tompo reny vokonjiko, fa izy nanao ny tany sy ny lahanitra. Ary tsy amelanao osola afaka, satria tsy sondriatory fa miamina. Tokony tsy sondriatory na rendremana, amiambina n'Israely reny tompony. Ny tompo iaianao amin'y alina, ny tompo eo anilanao ka miamina. Masoandro ny atoandro tsy afaka hisokatra, ny volany alinao ka tsy atao volana. Tsy vomanlozy anao fa amelany, vola vitranao iroky sy ny aretina. Miambinanao mandroso sy mivelona, ny tompo tokarizy tsy mivadika. Isarako lalandava reny tokokoko, ny ray zanananganay sy mitsilivina. Ny zanaka hazavana mahameverona, naniraka ny fanahy mahasambatra. Izay manaraka azy, izay manaraka azy, tsy mba mandeha amin'ny aizina. Tsy mba mandeha amin'ny aizina. Ary sy fahazavana, sy fiainana, ary lalana. Tsy mba mandeha amin'ny aizina. Ary sy fahazavana, sy fiainana, ary lalana. Vaky teny masiny faharoe, taratasy faharoe ny masinday Paoly apôstôly ho an'i Timote. Ary zanako malala, mahareta amin'izay zavatra ny anaranao sy azonao antoka, fa fantatrao ilaina ampianatra anao, sady efa atry ny fonombola zaza ianao, no efa nahalala ny soratra masiny, izay nampahendry anao ho amin'ny famonjena noho ny finoana ny Kristy Jesoa. Satria ny soratra rehetra avy amin'ny fanilon'Andriamanitra dia mahasoa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fananarana, ho fanabeazana amin'ny fahamarinana, mba ho lavorary ny olon'Andriamanitra sy avonina azy ho amin'ny asa soa rehetra. Izao no angatako aminao eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesoa, izay tsara ny velogny sy ny maty, ary no ny andro atongavany sy anjakany. Mitoria ny teny ary mahareta amin'izany na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, manitsia, mananara, mamporosia amin'ny fandeferana sy amin'ny pahaizana mandrakariva. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra.
ombantsika mianakavy any ny tompo ho tanteraka tokoanay izany evanjely masiny nosoratany masindaly io ka voninahitra ny eo anao ry tompo tamin'izanandro zany i Jesoa nagnanto ifagnoaragna ty tampianany momba ny tsy maintsy ivavagna lalandava sy ampaharetagna hoy Jesoa tamin'izy ireo tagny amin'ny tanàgna raiky nisy mpitsara raiky tsy matahotra an'Andriamanitra sy tsy mena maso ologno ary tao amin'izany tanàna izany de nisy mpitondran-tegna raiky nankao aminy matetiky nagnano hoe omeo rariny aho am'ilay miady amiko fa tsy nanaiky naoviagna ty mpitsara ity kanjo nohony tamin'ny farany de hoy ty mpitsara ty tao ampony nagnano hoe na dia tsy matahotra an'Andriamanitra azaho sy tsy menitra vavan'olona aza ary tsy mena maso olona dia manahiragna ity mpitondra-tena ity ka omeko rarigny izy mba tsy verimberigny mandrakariva norosory ahy ary enoho ny tompo izany lazainy mpitsara izany mpitsara tsy marina izany ka Andriamanitra ve tsy agnome rariny ny olompinidiny zay mitaregny aminy andro manaligny ary tsy alaky amonjy azy lazaiko marigny de marigny aminareo fa omen'Andriamanitra rariny aingana izy ireo kanefa rehefa tonga ny zanak'olona moa mbala ahita finoagna eto ambony tany ve izy izany ary ny teneny tompo derany eo anao re Kristy laza isika matetika efa tsy misy kisendrasendra ao amin'Andriamanitra amin'izao sika eo mpanomanana akaiky dia akaiky ny fanatanterahana ny synody fafito dia atolotra ny eglizy isaky ny alahady tatoato avy amin'ireo vakiteny fandalinana mikasika ny finoana zay fototra lehibe amin'dinika ataosika amin'izao tapany voalohany amin'ny diabe ataosika amin'ny synode fafito miara-dalana de sinna fa ny fianakaviana eglizy kely miara-mivavaka mandalina amin'ny finoana misaotra an'Andriamanitra isika noho izany satria dia aparipariny amintsika tokoa fa mitantana antsika izy ka anjarasika ary no mirosy lalindalina kokoa satria tian'Andriamanitra tokoa isika ary sitran'izao synode izao tamin'ny alahady lasa teo isika ary dia nibanjina manokana momba ny finoana ho isika teo zay nahitansika taratra ny zavanyseho tamin'ny Naamana lay generaly Sireniana raha niditra tao amin'ny ranon'ny Jordana izy ka nadio ary afaka niaretikodiny niverina tamin'ny toe-batany teo aloha izy izany ny asan'ny fahasoavan'Andriamanitra vokatra ny finoana mino aho fa samy mahatadidiny evanjely koa isika hitasika ireo marary hoditra 10 zay nositran'ny Jesoa sy ny dioviny saingy anankiray ihany indrisy no nasiaro nakasitraka an'Andriamanitra fampianarana lehibe ho ansika zany rehetra zany ka ho famitianana azy ary dia nilaza isika fa mitaky faharetana koa ny finoana ary io anankiray niverina io no mampiseho asika amin'izany raha mitoetra amin'ny finoana tokoa isika ka manompo anatin'ny faharetana dia tanteran'Andriamanitra amintsika ny asany ary ho tsara ny fiainantsika ary io finoana io dia midika hoe manao ny asan'Andriamanitra isika hoy naverimberitsika tamin'ny fandalinana tamin'ny alahady lasa teo ary izay no averimberitsika ihany koa raha manao ny asan'Andriamanitra isika dia Andriamanitra manao ny asa sika milaza miara-mahita ary sika fa marary koa ny fifandraisasika antoky ny mahatsika ansika izay koa fampianarana naverimberitsika matetika mikikasika tokoa ny apokan'ny rafim-pahotana ho isika ary mila fanadiovana ny fiainansika mba ho isy depart vaovao isika izany ny tanterahasika sy anaovasika ezaka mafy amin'izao synode izao mba hahatonga asika tokoa ho eglizy olo velona velomin'ny batemy miara-dalana miombona mandray an-tanana kazary missionnaire tabernacle velona sy tanteraka izany raha tsy manana finoana velona tokoa isika hitasika rehefa avy
nanarin'ireo mpiaradia taminy Nahamana dia niroboka tao anaty rano dia sitrana. Izany ihany koa no antena isika avy amin'izao synode izao, rehefa avy mifampitroatra isika ka mifananatra, miara-mijery, miara-mandinika, dia roboka bebe koa amin'ny fiainana diovin'Andriamanitra, iroso ho sarasara kokoa ny fiainantsika, ka arodasika ilay rafim-pahotana, ametrasika rafi-pibelomana, ahitasika ny fivelaran'ny mahaolona sy ny mahaolona manontolo. Amin'izao volana oktobra izao, ny volana voatokana ho an'ny misiona tokoa, dia anirahana sika hibanjina bebe kokoa ny mahamisioneransika kristianina zanak'Andriamanitra. Vita batemy aho ka iraina misionera, ka mandinika manokana ny finoana, mahatonga sika ho tena vavolombelona. Anatin'ny volana oktobra ihany koa no anaovasika ny rozery, hibanjinansika sy andiniansika miaraka amin'ny Masiny Maria ireo mistera ny famozenansika. Sika sendrasendra zany rehetra zany, fa mitondra antsika amin'ny finoana velona, fa sy finoana resaka saintosainto fotsiny, fa hoentina miatrika ny fiainana, ka atonga ny fiainana ifampitroatra amin'ny finoana, ka atonga sika oeove anorina eglizy tranoben'Andriamanitra izay milaza miara-mahita sika fa tena simba robaka amin'izao fiainasika izao. Hitasika fa simba ny tontolo iainana, simba ny tontolo-piainana, ka anjarasika no manarina izany ary ampino fahasoavan'Andriamanitra isika, ary ampinoana no anatanterahsika amin'izany, ary atonga sika koa ary ho misionera eo anivon'ny mpiarabelona amintsika. Mivelona ny toe-panahiny synode isika, ary manana modely sika amin'izany dia i Masiny Maria sy ireo olo-masina sy olo-sambatra malagasy. Masombavy Terezin'i Jesosy Zazakely, mpiaro ny misiona, dia hitalosika mandrakariva, androsaka norandroziny ao antsika amin'izao ezaka lehibe ataosika izao amin'ny synode. Ka amin'izao Alahady 7 mandavataona izao ary ry kristianina havana, dia asain'ireo vakiteny telo sika andinika bebe kokoa ny vavaka sy ny anjara toeran'ny vavaka sy ny faharetana amin'ny vavaka, ny antony sy mainsy ivavahsika sy ny vokatry ny vavaka eo amin'ny fiainansika. Mbola tena ao anatin'ny asa fototra dininsika amin'izao synode zany resaka avy amin'ny vakiteny zany, satria ny vavaka dia fototra midinika rehetrarehetra amin'izao synode izao. Fianakaviana eglizy kely miara-mivavaka sy miara-mandalina ny finoana ny lohevitra dininsika. Ny vavaka tokoa no kritera fototra mikasika ny finoana, anisan'ny sasoa voalohany asa ratadiditsika sy mainsy fenoana ny mivavaka amin'izao dia sady ady ataosika atonga sika ho misionera zao. Averimberisika matetika ny fanontaniana hoe ahoana moa no ahafantarana fa manana finoana velona isika ry kristianina ava malala. Voalaza fa velona ny finoansika raha manompo isika ary mafoy. Modely ho antsika amin'izany Masiny Maria, manana ny fahafoizana izy, fonina manompo izy ka finoana velona ny finoany, ka izay koa no asika raha manana faharetana atsika, raha vonina mahafoy, raha vonina manompo. Mbola i Masiny Maria ihany koa modely amintsika, satria teo apotsy ny azo fizaliana izy niatrika ny Jesosy zanany nanolotra ny aina, sy mainsy manana faharetana tokoa isika raha tiasika ho velona ny finoansika. Azo lazaina ary fa ny vavaka no angovo mamelona an'izay finoana izay. Io ny kritera fahatelo manambara fa velona tokoa ny finoansika, ary ny vakiteny natolotra ny eglizy tato ato dia mampianatra sika anana an'izay fahazotoa mivavaka izay. Ary io raha teo moa ny sazoa sota ho isika mivavaka no anambarana fa velona ny finoansika. Raha tsy mivavaka isika dia finoana maty ny finoansika, satria ny mivavaka dia miombona amin'Andriamanitra zay, miresaka amin'Andriamanitra hoy ny katesisma. Hitasika amin'ny vakiteny voalohany ny tantaran'ny Moïse sy ny vahoaka izay manambara ny anjara toeran'izay vavaka izay. Rehefa tsy nanandratra ny tanany Moïse, izany hoe tsy mivavaka, dia resiny ny vahoaka. Ary raha misandratra kosa ny tanany Moïse dia Israely no mahery, fa raha mitambositra ny tanany dia Ameleka no mahomby. Raha tsy mivavaka isika dia sy hamokatra tokoa ny fiainantsika. Fampianarana velona ho antsika ary zany vakiteny voalohany zany, fa indrindra amin'izao isika manao ny synode izao. Inona tokoa moa zany ny anjara toeran'ny vavaka eo amin'ny fiainantsika? Matetika isika mitodika amin'Andriamanitra rehefa mitalao. Vavaka izany nefa sarova, fa na dia marina fa ny fitalahoana ny fahasoavan'Andriamanitra ny vavaka,
ary avy aminy ny ananasika ny hery rehetra ny angovo rehetra entsika mamakivaky ny fiainana na dia koa ireo fizaliana dia fantaro ry kristianina havana fa tian'Andriamanitra anana foa mampanahy misy azy isika ary izany ny atao hoe mivavaka raha isika manome toerana n'Andriamanitra eo amin'ny fiainansika. Marina fa ny tena tadiavin'Andriamanitra rehefa mivavaka isika dia resiny antanana ny fiainansika ka zary fitaovana hoentiny anitarana ny fanjakantsika ary zay no mivavaka. Zany hoe Andriamanitra ao amintsika ao ka tian'Andriamanitra ny foa mampanasika ho azy tanteraka amin'izay afaka mitondra ny famindrapony amin'ny alalasika izy eo amin'ny mpiarabelona amintsika. Izany ny mivavaka finoana velona ampiasain'Andriamanitra isika no ny mivavaka ataosika anambaran'ny fitiavana ka hitondra izay fitiavana izay eo amin'ny mpiarabelona amintsika ary miara-miasa amintsika Andriamanitra ka afaka manova ny fiainansika satria mitondra ny fitiavan'Andriamanitra eo amin'ny mpiarabelona ary zany ny synody miara-dalana amin'Andriamanitra isika ary miara-dalana isika samysika. Tena mitady ansika tokoa Andriamanitra. Matetika sika mieritreritra hoe andeha hitady an'Andriamanitra raha ny marina dia Andriamanitra no mitady isika mba ataony fitaovana isika ary izay no fivavahana fitaovana sy miaraka ny eritreritra sika hoe fitaovana rasy sanatria fa fitaovana anatsara ny fiainansika miombona amintsika amin'ny alalan'ny vavaka Andriamanitra ary izay natao hoe fitaovana ary ao aminy sy amin'ny alalany ary miaraka aminy no anovaniny ny fiainansika ka atonga antsika ho fitaovana ampiasainy eo amin'ny fiainansika sy eo amin'ny manodidina antsika. Izany no ambaran'ny masinday Paoly apôstôly amin'ny vakiteny faharoa ho lavorary ny olon'Andriamanitra ary vonona amin'ny asa soa rehetra raha mandinika tokoa manko isika dia manampy isika anana faharetana ny vavaka ka mivelona ny mahazanak'Andriamanitra asika ary izay no mola volan'Andriamanitra asika ary izay ny vavaka ary mola volan'Andriamanitra asika ho azy ka zary ho famantarana ny famindrapony eo anivon'ny mpiarabelona isika ka voalaza ka izay indrindra manao ny asan'Andriamanitra isika ka miseho amin'ny alalan'ny asa saosika izany Andriamanitra miasa ao amintsika izany ka okary isika anaiky andray an'Andriamanitra eo amin'ny fiainasika. Inona ary no ataosika mba handray an'Andriamanitra ka tonga sika ka tonga an'Andriamanitra hiasa ho ansika vokatry ny fiombonana aminy satria izay ny tena vavaka araka ny voalazan'i Jesosy amin'ny evanjely dia ny faharetana ny dikan'izay hoe mandray an'Andriamanitra zay. Raha miresaka fivavahantsika dia ny faharetana ny toetra fototra lehibe takiany vavaka mba ho lasa ho tabernakla tahaka ny Masiny Maria izay mbanjintsika manokana amin'izao volany rozery izao. Raha tsy manana faharetana isika dia sy andrahitra amin'ny fiainansika ny vavaka. Efa nambarasika tamin'ny vakiteny voalohany fa raha sy nivavaka Moizy dia resy ny vahoaka. Toy izany koa raha sy nivavaka isika dia ho maro ny fakapanahy sy ny zavatra mifamaofao amin'ny fiainansika ka lava ao anatin'izany isika ka lasa sy zarizary ny fiainansika raha ka izay indrindra ny ilaysika ny fivavahana. Inona ary ny vokatra andrasa sika raha mivavaka isika voalaza ao amin'ny evanjely lazaiko aminareo fa omeny rary ny aingana izy ireo kanefa rehefa tonga ny zanak'olona mbola hita finoana eto anivon'ny tany ve izy okary atoky isika fa raha manana faharetana mivavaka isika ry kristianina mba malala dia azo voka soa satria inona fa Andriamanitra eo amin'ny fiainansika izany ny atao hoe vavaka. Ny faharetana no manambara fa miomona amin'Andriamanitra isika ka na ino mpidona na ino mpiatra dia miaraka amin'Andriamanitra isika ary izay natao hoe faharetana eo amin'ny fiainansika. Hitasika amin'ny vakiteny faharoa ampianarin'ny masinday Paoly tokoa i Timote zanany ary mampianatra asika ihany koa izy ho indrindra izy eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy izay sara ny velona sy ny maty ary noho ny andro atongavany sy anjakany mitoria ny teny ary mahareta amin'izany na amin'ny fotoana na sy amin'ny fotoana manitsia mananara mampirisia ampandeferana sy ampahaizana mandrakariva. Izany no anjaran'ny olon'Andriamanitra ary izay no ezahsika amin'izao fanaovasika ny sinoda izao ka enganeo tanteraka tokoa izany. Tadio reny afatra nampianarin'Andriamanitra sika ireny zany ny fandaliana mponoana zany oko vonina ampirisika ananatra anisy ampandeverana ireo manodidina sikisika ka miara-dalana
miaradia manatanteraka an'izao synody izao ry kristianina ava malala o kary isika toko mandrakariva ny famindrapon'andriamanitra fa izay miombona ny famindrapon'andriamanitra dia miova ny fiainana ka hanana ny fiainana misy an'andriamanitra isika misy ny fifankatiavana misy ny fahamarinana mampanjaka ny rariny sy misy mikasaka ny soambonana trany izany no antena isika amin'ny famapatianan'izao volana oktobra izao ka hitondra sika amin'ny fanatanterahana ny synody velona ny finoansika raha manompo raha mahafoy raha manana faharetana sika raha ao anatin'ny fivavahana tokoa ny fiainantsika ka tonga sika ho tena eglizy olona velona mampanjaka ny rariny sy misy ary dia manorina eglizy tranoben'andriamanitra ka ho tena ho génération mpanorina tokoa isika ka mamafy fiadanana sy fanantenana amin'ireo mpiarabelona amintsika mamafy fiadanana isika ka tonga ny fiainansika ho fiainana misy n'andriamanitra ho fiainakaviana eglizy kelin'andriamanitra ka zary vavolombelona missionnaire tabernakina velona eo manodidina sika masiny maria reniny famindrapo ampianaro zahay anina faharetana amin'ny fiainanay fa indrindra mivavaka antininay aminao ny fanatanterana ny synody izay efa tena akaiky dia akaiky amin'izao masinay Joseph mpiarony eglizy eran-tany io ianao mivavaha mba ho fianakaviana eglizy kely miara mivavaka miara mandalina ny finoana miara-dalana ny fianakavianay miroso amin'izao synody izao aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy evitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra sika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Seul